Anio alakamisy fahaenina ny volana Martsa taona 2022. Evanjely masina nosoratan'ny Masindalo Ioka, nalaina tao amin'ny toko fahasivy, andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Izay ahafoy ny ainy no ny amiko no ahavonjy azy. Tamin'izany andro izany, i Jesoa niteny tamin'ny mpianana nanao hoe tsy maintsy hijaly mafy ny zanak'olona, ka rian'ny loha olona sy ny lehiben'ny mpisorona mba ny mpanoran-dalàna arovonoiny, fa hitsangako velona amin'ny andro fahatelo. Aroy koa izy tamin'ny olona rehetra, raha misy te hanaraka ahy, aoka izy an-tany-tenany sy hitondra ny azo fijaliany isan'andro ka hanaraka ahy. Izay te hamonjy ny ainy dia hahavery azy, fa izay ahafoy ny ainy noho ny amiko no ahavonjy azy. Ary inona ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao aza izy nefa veriny ny tenany ka voaheloka izy? Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.